fahavakenena tena volona sy sary ampianatra ny firenena ehila tena mpianatry Kristy ehila tena mpianatry Kristy itaona ny lehilahy ho anandria manitrare fitaratra miny asa fitaratra miny teny lehila tena mpianatry Kristy lehila tena mpianatry Kristy mampandroso ny fiangona na minila finy rehetra mandray ahanaiky trako naizanaiza tsy misy vetra lehila tena mpianatry Kristy lehila tena mpianatry Kristy ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo amen. Mirabantsika rehetra riavana nahatratra ity alahady voalohany alahady faharoa amin'ity volana May ity ary alahady indrindra iombonantsika FJKM amin'ny alalan'ny sampana lehilahy kristianina izay miombona amintsika amin'ny loha hevitra hoe ankatoavy ny fitarihy ny fanahy masina ka amin'izany mahalahady ny sampana lehilahy kristianina azy izany dia fandarana iombonana iraisantsika amin'ny FJKM rehetra miaraka amin'ireo sampana lehilahy kristianina ho amin'ny avy ny liturjia amin'ny endriny voalohany ataontsika amin'ity anio ity amin'ny manaraka moa dia mbola isy ihany ny fandaminana zay ataon'ny fiangonana ho ataontsika mahakasika ny fandaharana fanompoam-pivavahana ataon'ny sampana rotonta satria amin'ny sampana dorokasy sy ny sampana lehilahy kristianina ny alahady tamin'io volana aprily lasiny sy tamin'ity volana May ity dia araka ny fandaminana ho ataontsika rehefa misokatra soamantsara ny fiangonana no anatanterantsika izany ankehitriny ary dia andeha iombona isika ka hiaraka hideran'Andriamanitra ray amin'ny alalan'ny famakina ny salamo fahatelopolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo hoe anandratra anao aho Jehovah fa nanitonahy niakatra ianao ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko aho Jehovah Andriamanitro mitaraina aminao aho dia nahasitranay ianao Jehovah efa napakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainantsy hita ianao efa nampody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka aho mankalazany Jehovah ry olona masina ka miderany anarany masina fa indray mimpimaso ihany ny fahatezerany nefa mandritry ny andro iainana kosa ny fankasitrahany amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga ivahiny miloakalina fa noho ny maraina kosa dia misy fiobiana amen.
ivavaka isika rehetra midera sy mankalaza ary misaotra indrindranao zay ry tompo Andriamanitra tsy toa rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Misaotranao zay fa afaka hanatanteraka izao fanompoana masina iarahanay manao miaraka amin'ny sampana lehilahy kristianina FJKM manerana ny sahan'ny fiangonana dia ny fiangonana FJKM izao, indrindra miaraka amin'ireo vahoakanao zay miomana hidera sy hanome voninahitra ary andresy handray ny afatra avy aminao. Ny fanahy masina ny hery tompo, ampifantoka anay tanteraka ho eo aminao Andriamanitra rainay sy Jesosy Kristy zanakao, ary dia ho voninahitra ao irery izao fanompoam-pivavahana iombonana izao, satria ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany. Amen. Ankehitriny dia orentsika ny sitrapon'Andriamanitra izay ambarany amintsika amin'ny alalan'ny teniny, fa voasoratra hoe fa efa nantsoinao amin'ny fahafahany ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahany zany fa mifanompo amin'ny fitiavana. Fa hoy izaho, mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatateraka ny filany nofo ianareo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka ny lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Dia anatona tompo isika amin'ny alalan'ny fiakenkeloka sy ny vavaka hitondrantsika ny tenantsika sy ny fiainantsika ho eo anatrehiny, ary samy ombona anaraka izao vavaka fifonana iombonantsika rehetra izao isika. Ry Andriamanitra masino, Andriamanitra monina ny tampony lanitra, Andriamanitra akaiky anay koa anefa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fanahinao. Tsy misy na inona miafina aminao, fa mahita anay rehetra ny masonao, mahita anay amin'ny fitiavana tokoa. Koa mandroso eto anoloanao zahay tompo, mangay ahy noho ny tsy fankatoavana, noho ny tsy fanekena izay tarihan'ny teninao aminay, zay nanomeza ny fanahy masina fahefana mba hitondra fahazavana sy hery ho anay. Izany fanadinoana zany dia ao ny nataonay tamin'ny mpiniavana, ao ny nataonay tsinahy, ary ao aza ny tsy tsaronay akory. Mitodika aminao zahay Andriamanitra ray io, mifona aminao noho ny ratsy no eritreretin'ny saina sy mitenen'ny vava, ka tsy mba niainona ny fanahy masina, fa ianao no efa nampanantena anay, fa ny fanahinao no hitaridalana sy ampahery anay. Ry Andriamanitra tsara indrindro, Andriamanitra rainay ianao, ary amin'izany maharainay ianao zany no azonay manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mba hamindra fo aminay, amela ny elokay, anaisotra izay rehetra mahatafintohinanao amin'ny fiainanay.
toano zahay mba ahaizanay matoky anao sy ny famindramponao, raiso ny fifonanay, raiso zao fanolorantenanay zao, raiso ny fibebahanay, fa efa tsy niaino anao zahay, ary maro ny fotoana efa nialanay tsiny tsy anaky ny fanahy masina, tsy andehananay araka ny fanahy, tsy anaiky anay ho tarihy ny fanahy, kanefa mitian'io ity mbola afaka miaino anay ianao. Ry Andriamanitra ray ny famindram-po mangataka aminao zahay, mamindra fo aminay, mamela zay rehetra mety ho eloko ahy, ary esory zay mitarika anay hanatanteraka zava-diso. Avao zay ty anatinay, ny fanahinay mba ho vonoka anompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatahana izany. Amen. Ankehitriny ary, satria efa niteny tamintsika ny tompo, araka izay voalazany hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny elontsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, dia andeha ino ry havana, raiso zao teny soa ho famelan'Andriamanitra ny eloko ao izao. Fa hoy ny tompo, indray mpimasomonja no nahafoizako anao, fa amin'ny indra fo lehibe kosa no ampodiko anao. Tamin'ny firehetan'ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimasomonja, fa amin'ny famindrampo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy ny tompo mpanavitra anao. Amen. Voavela ny elokareo noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen.
ho antsika rehetra izay voavela iloko am' Jesosy Kristy Tompo no antsoina ankehitriny mba iombona amin'ny fanikempinoana zay iraisantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo zao dia ny fanikempinoana nikeanina ao amin'ny laharana faharoa izany. Iombona ary isika ka na hoe isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky na rainy talohan'izao rehetra zao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no naharina zao tontolo zao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataon'ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy. Maty izy kiana levona, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary nipetraka eo an-tanana ankavanany ray. Avy any miaveny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary ho mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, zay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorona amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo zao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia tonga eo amin'ny fotoana hanatanterantsika ny rakitra isika. Ny fanaontsika moa rehefa Alahady ny sampana tahaka izao dia misy rakitra indroka, nefa ireny ho an'ny sampana reny dia ho tanterantsika soamantsara rehefa tonga amin'ny fisokafan'ny fiangonana isika. Fa izao zany dia ny rakitra voalohany hatrany no ho tanterantsika. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny havana dia misy havantsika zay nandray ny
fitahina manokana avy amin'ny tompo andriamantsika de mahatsiaro sy nanolotra ny raiky mpisaorana mba iembonany amintsika fiangonana ny fanolorana sy ny fiderana sy fisaorana an'andriamanitra noho izany araka nefa fanao ny fiangonana moa ary dia anatanteraka izany alohan'ny fanolorana miaraka amin'ny fanatitra isika dia nivavaka manokana zay fisaorana an'andriamanitra noho izany mpanompony zay manolotra raiky mpisaorana izany aokarya hivavaka isika. Andriamanitra raha io misaotranao mandrakariva zahay noho ny fitahina sy ny fanoramponao ataonao aminay ka ahafahanay mandray anjara am'izao fiombonana masina izao amin'ny alalan'ny fomban'ny fiangonana. Misaotranao zahay ankehitriny fa noho ny fanambinanao sy ny fieveranao manokana ny zanakao tahak'izay efa noteneninao hoe na dia ny singam-bolonareo aza dia voaisa avokoa ka misy ny havanay avy eto amin'ny fiangonanao manolotra miaraka amina rehetra mba ho vavolombelony ny fitahiany sy ny famoram-po zay ataonao aminy ka manao raiky mpisaorana ho fiderana ho fankasitrahana anao manokana. Andriamanitra raitsi-to ianao zay efa nitahy ny zanakao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy ary naneo izany famoramponao sy fitahianao zany amin'ny alalan'ny fiangonana izay ahatakaranay fa na dia maro aza izahay dia vatana iray ihany tena iray ihany ao amin'ny Kristy. Ko misaotranao miaraka amin'izany mpanomponao zany zahay zay tsy naharitra mihitsy raha tsy manolo teny eto anatrehanao misaotra sy manome voninahitra anao fa Andriamanitra mahagaga amin'ny fomba fiasanao ianao ary manamarina ny teninao mandrakariva fa mpamaly vavaka ho an'izay rehetra mazoto mitady ianao tokoa ianao anie tompo ita isyampahirisan'andro izany ankohonana nampisehonao ny hery sy ny fahasoavanao izany mba apahatoky azy fa ianao dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay ka tahak'izay efa nombanao azy tamin'ny lasa nombanao azy ankehitriny ary namalinao mivantana ny vavaka nataony no mbola mba hampahirezanao azy iny ho amin'ny ho avy rehetra satria miankina sy matoky anao izy. Jesosy Kristy tompo jereo miaraka amin'ny zany mpanomponao zany ko ny fiangonanao manontolo dia ny kristianina tsirairay izay ampiombonanao ao amin'ny tenanao anjary hanana ny fahamarinany hoe sainay ray sy vava iray no iarahanay mankalaza an'Andriamanitra ray. Ianao tompo jereo amin'indra fonao re ny olonao tsirairay avy zay miantoraka aminao mivavaka aminao manantenanao satria ianao no efa nanome toky fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako ianao dia aleo ho adidiko ihany ary zany indrindra no tsapan'izao mpanomponao zao ka mahatonga azy iombona amin'ny fiangonana manontolo ary joro vavolombelona eo amin'ny fiangonana manontolo fa miasa ianao ka tsy misy mahasakana anao. Ry tompo tanterao mandrakariva tokoa zay efa nolazainao hoe zaho ny mpiandry tsara fantatro ny ahy sady fantany aho dia ho voninahitra ao iririny izay rehetra efa nataonao sy mbola ataonao amin'ny zanakao sy ny fiangonana manontolo. Misaotra Jesosy Kristy tompo fa amin'ny anaranao no angatahana izany. Amen.
Bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les grands. Nous sommes au 2e dimanche du mois de mai pendant lequel nous travaillons sur le thème Anka-toi vnifitalim fanemasen. J'ai voulu traduire ça par une phrase très simple qui dit « Obéissez à ce que dit le Saint-Esprit ». Nous allons lire dans 1 Corinthiens 2, verset 11, mais la deuxième partie. Personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Qui est donc cet Esprit de Dieu? Nous savons que Dieu, la Sainte Trinité, est composée par Dieu le Créateur, qui a créé le monde et qui a créé les êtres humains. Ensuite, il y a Jésus-Christ qui est son Fils unique, qu'il a envoyé sur terre pour nous donner le salut, après que nous avons commencé à pécher. Ensuite, il y a le Saint-Esprit que Jésus nous envoie après son retour vers le ciel. Et le Saint-Esprit est envoyé pour nous servir de guide, pour chuchoter à notre oreille, pour nous dire ce que nous devons faire, pour nous rappeler les bienfaits de la parole de Dieu, pour nous rappeler les volontés de Dieu. Maintenant, pourquoi obéir? Les enfants souvent obéissent parce qu'ils savent que les consignes qu'on donne, c'est des consignes pour leur sécurité, pour qu'ils soient sages et pour qu'ils soient sur la bonne voie. Et qu'ils savent que s'ils n'obéissent pas, ils ne sont pas en sécurité, qu'ils sont en danger. Ensuite, les jeunes, souvent, ils obéissent pour ne pas se faire gronder, pour rester dans son coin, pour ne pas être dans le collimateur. Mais nous aussi, les adultes, ça nous concerne aussi. Nous avons d'obéir au Saint-Esprit parce que lui seul peut être un guide parmi toutes les voix qui nous envahissent. Nous sommes envahis tout le temps, toute la vie, parce que nous lisons, parce que nous entendons les informations, les médias, les rumeurs, tout ce qui nous entoure. Et ici, le texte nous rappelle que c'est le Saint-Esprit seul qui a accès aux pensées de Dieu et qui peut nous y donner accès et nous les partager. Nous ne sommes donc pas seuls. Parmi toute la multitude de voix qui nous entourent, nous avons accès à ce guide. Pour le côté pratique de la leçon d'aujourd'hui. Normalement, la semaine prochaine, nous allons vivre le déconfinement et donc nous irons nous frotter au monde. Nous allons nous confronter au monde physique comme nous avons été confrontés au monde intellectuel et à tous les médias pendant ce confinement. Profitons donc de cette occasion et de ce texte pour nous aider à tirer le vrai du faux et proclamer que seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu et donc connaît ce qu'il prévoit pour nous, pour chacun de nous. Soumettons-nous à ce Saint-Esprit et obéissons-lui pour rester dans les limites des pensées de Dieu. Prions. Merci Dieu notre Père de nous donner encore le Saint-Esprit pour nous guider. En nous retirant Jésus, tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu nous as donné le Saint-Esprit qui reste avec nous jusqu'à la fin du monde comme tu nous l'as promis. Ouvre notre cœur et notre esprit pour que ce Saint-Esprit se mélange à notre propre esprit, pour que nous puissions avoir accès à toi et aux pensées et aux volontés que tu as pour chacun de nous. Je fais cette prière au nom de Jésus, notre grand frère que tu nous as donné pour nous sauver. En ton saint nom Jésus. Amen.
Mbola hiaraka hivavaka isika alohan'ny hamakiana ny tenin'ny soratra masina. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Mitera sy manome voninahitra misaotra anao zahay fa mbola notahinao ka afaka handresy hiaino ny teninao. Ny mpanomponao izay hamaky ny teninao, dia ianao ametraka ny fanahinao masina ao anatiny, ka mba voavaky tsy hisy ho latsaka na ho adino izany teninao izany. Ny mpanomponao izay hitory ny teninao koa Jesosy, dia ny fanahinao masina ny hiasa mahery ao anatiny, ka tsy hisy voambara afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Zahay kosa Jesosy izay handresy hiaino ny teninao, dia ny fanahinao masina mbola hitoetra lalandava ty anatinay, ka ho tanolonaka ny ren'ny teninao ny fonay, ka ho fanilo ny tongotray sy ho fahazavan'ny lalanay tokoa ny teninao. Mba mitenena Jesosy araka ny fombanao ianao, fa vonin-kiainanao izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay sy angatahanay izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Iara-mamaky sy hiaino ny tenin'ny soratra masina isika ry havana, arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Joba toko 17, andininy 1 ka hatramin'ny 10. Joba toko 17, andininy 1 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia arahana mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany. Dia mbola nandroso nanao ohateny ihany Joba ka nanao hoe: raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsy hanome an'ny rariny sy ny tsitoa izay efa nampangidy ny haiko, fa mbola ato anatiko ihany ny haiko ary eo am-bavoriko ny fanahin'Andriamanitra, dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro ary tsy hanonom-pitaka ny lelako. Sanatria raha anaiky ny anareo marina aho, mandra-pialan'ny haiko dia tsy anaiky ny tenako manan-tsiny aho. Ny fahamarinako dia azoniko mafy ka tsy ho foko. Ny foko tsy manome tsiny ahy akory na dia amin'ny androko iray monja aza. Aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaloko ary tsy marina izay mitsangana hanohitra ahy. Fa inona no fanantenan'ny mpiatsara velatsia raha maito ny ainy ka tsoahan'Andriamanitra ny fanahiny? Hiain'ny fitarainany va Andriamanitra raha hozom-pahoriana izy? Ho azony iravoravona va ny tsitoa? Azo miantso an'Andriamanitra mandrakariva va izy? Amen. Filazantsara araka ny lioko, toko 12, andiny fahavalo ka hatramin'ny 12. Vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: falazaiko aminareo, nazovy no manaiky aho eo anatrehan'ny olona, dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny Andrian'Andriamanitra. Fa izay mandahay eo anatrehan'ny olona, dia ho laviny kosa izy eo anatrehan'ny andren'ny Andriamanitra. Fa nazovy no hanao teny hanohatra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo ho eo amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny mpanapahefana izy, dia aza manahy izay havalinareo na izay holazainareo. Fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany olo izany izay mety holazainareo. Amen. Epistily ho an'ny Romanina, toko 5, andininy 14 ka hatramin'ny 20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: fa izao koa ry rahalahyko, dia matokony aminareo fa feno fahatsanana ianareo, sady feno fahalalana rehetra, sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy, mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho, ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny itoriako ny filazantsara an'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra
dia ny gentilisa rehefa anao masin'ny fanahy masina, ka dia manana izay ataoko rehare ao amin'i Kristy Jesoa aho noho ny amin'Andriamanitra. Fa tsy saiko lazaina izay zavatra tsy nampanaoviny Kristy ahy, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny gentilisa, dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana, ary tamin'ny herin'ny fanahy masina, dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsara ny Kristy. Koa dia nataoko voninahitro ny torin'ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsoan'ny Kristy anefa, fandrao hanovana eo ambonin'izay efa naorony sasany aho, fa araka ny voasoratra hoe, izay tsy nilazana azy no ahita, ary izay tsy nandre no ahafantatra. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Ny andininy fahatelo ihany no tanterantsika amin'le hira fahatelo amby efapolo sy roanjato, izay voalahatra mialohan'ny andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toroteny. Ny tenin'Andriamanitra izay hotorena amintsika amin'ity anio ity, dia araka izay hita ao anatin'ny perikopa izay efa novakiana tamintsika teo, ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko 12, ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 12, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa lazaiko aminareo, nazoviny manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ekeny ny zanak'olona kosa izy eo anatrehany anjelin'Andriamanitra. Fa izay manda ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lavina kosa izy eo anatrehany anjelin'Andriamanitra. Fa nazoviny ho iteny, anohitra ny zanak'olona, dia azo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina, dia tsy mba hazo ny famelan-keloka. Ary raha entina hoe ho misinagoga sy ny mpitsara ary ny manam-pahefana ianareo, dia aza manaza ihavalinareo na izay ho lazainareo, fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izay ory izany, izay tokony ho lazainareo. Amen. Amin'izao fiainantsika ato anatin'ny confinement sy ny vanim-potoanan'ny coronavirus zao, io moa zao no ataontsika hoe zava-malaza, dia efa miasa saina sady ny olona isan-tsokajiny maro hoe anao ahoana no fiainana ao aorianan'izao confinement zao, ho toinona ny fahasairanana tsy maintsy hisy. Dia efa tonga sahady aza ireo fanontaniana sy ahay tsy tambo isaina, misy ny ahitam-baliny, misy ny dia mipetraka ho baraingo eo. Dia tena rariny zany, satria ny mahery tsy maodino tsy ela velona, ary ny fiainana tsy maintsy mandroso, na dia tsy mbola fantatra aza zay avoaka ny apitso, araka ny fitenitsika mandrakariva sy araka ny soratra masina. Samy eto amin'ny tany sy ny firenena isika rehetra, saingy izao vahoaka an'Andriamanitra isika na eto amin'ny tany sy ny firenena aza. Ary izay indrindra ho an'ireo vahoaka an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ireo no tia ny hiaonana amintsika amin'ity anio ity. Araka ny efa nolazaiko tariam-piantohana moa hoe sady Alahady ny sampana lehilahy kristianina ato amintsika FJKM ity, ka sady miteny amin'ny lehilahy kristianina rehetra izy, nefa koa dia ao anatin'izany ny fianakaviana manontolo. Amin'ity fotoana ity izay eo an'ny tompo amintsika ary, dia misy afatra
roa omeny mba hiatrentsika ny fiainana. Afatra roa mba hiatrentsika ny fiainana. Ny voalohan-daharana amin'izy reto anaraka an'izy reto araka ny efa lazaina teo dia ny sampana lehilahy araka ny nametrahan'Andriamanitra azy hita amin'izao tontolo zao. Ka ny voalohany indrindra aza menatra ny ovavolombelon'i Jesosy Kristy. Hoy ny tena fanevany synody ary iainantsika mandraka ankehitriny, aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika. Manafatafatra ny mpianatra Jesosy mba tsy hanana ny toetran'ireo fariseo ny mpianatra. Ireo mino azy ny mpianatra ozy satria le mpianatra no voalohany voakasika indrindra manko satria ireo no ametrahana ny fitokisana. Dia nanafatra izy hoe tandremo fa trao tratra ny masirasira ny fariseo. Ary ny tilo lazaina amin'io masirasira ny fariseo io dia tsy inona fa ny fiatsaram-belatsia. Izany hoe tsy araka izay lazaina ny zavatra ampianarina. Zany no atao hoe fomba ny vavolombelona mandainga. Ary fanao no zay mandahy an' Jesosy Kristy tsy ho Andriamanitra, tsy ho tompo, tsy ho mpamonjy. Ny fandavana manko tsy voatery mivandravandra na mivantana na hita, fa dia mety ho ankolaka, mety ho amin'ny fomba samihafa no anatanterahana azy. Eo imaso mety manaiky, fa ao ambadika dia tena fahavalon'i Kristy, tsy manaiky an'i Kristy, manohitra an'i Kristy. Ka izy io mety ho ianao hoe tsy miatra amin'i Kristy zany fa amin'ireo mpanaraka azy no ataoko zany. Tsarovo lay nataon'ny tompo raha natena mienjika ny kristianina tany Damaskosy Saoly. Mbola tsy Paoly fa i Saoly. Raha nanenjika ny kristianina tany Damaskosy izy dia izao no nataon'ny tompony tsena azy hoe nahoana ianao no manenjika ahy. Dia hoy Saoly nanontany hoe fa iza moa ianao tompoko? Izaho no Jesosy izay enjehinao. Ka matetika le fandavana ny tompo tsy miseho imasony hoe za nge tsy mandahanao Jesosy Kristy, za nge tsy manaiky anao. Amin'ny fomba tsy mivantana ary mahatakatra an'izany daholo ny olona mpanda azy. Tena endriky ny hoe fahavalo famody sakaisa. Manao tahaka ny nataon'i Jodasy dia fanorohona no nampiasainy mba ho toy ny fifampiaraban'ny pralahy. Nefa inona ny lorany tamin'ireo mpianatra tao anatin'ny aizina tao hoe io no Jesosy Kristy, io no sambory, io le nahazaony lay anjara vola 30 sekely 30. Ary zany endri-javatra zany no endrika fandavana, tena fandavana ny Kristy zany, fanolorana azy eo ny ianareo. Samy mbola tsarotsika koa mandrak'androandry havana ny le nandavany Peteran'i Jesosy Kristy intelo talohany nanomboana azy. Nandavany intelo, nandà hoe tsy mahalala an' Jesosy tsy fantatro mihitsy zany, tsy azoko izay lazainao. Voalaza ao Matthieu 5:20 ny 7:90 ka hatramin'ny 5:70. Nefa ne dia apôstôly zany Petera zany, nefa ne dia Jesosy Kristy no fidin'izany Petera zany, fa nandà azy intelo, mody tsy mahafantatra azy, mody tsy mahalala azy. Nefa Jesosy zao mihitsy ny fidy azy. Endrika fandavana ihany koa ao amin'ireo nantsoin'ny tompo, ao amin'ireo manaraka ny tompo izany. Ireo dia samy milaza amintsika fa na dia ireo heverina ho tena hita maso akaiky ny tompo aza, heverina hoe ny masaka sy ny manoso kokoa, dia misy mandà ny mahampamonjy an'i Kristy, mandà ny mahandriamanitra ny Jesosy Kristy, araka ilay fiteny hoe tsy mena mivadika, zany hoe tsy menatra ny mivadika. Ary Jesosy Kristy no mihitsy izay mahafantatra ny olona toy ireny no miteny hoe milaza ny tenany jiosy io, kanjo tsy izy fa sinagogany Satana. Ao amin'ny Apokalipsy 2:2-9. Zay ane ry havana malala ny tena raharaha amin'izy ity. Jesosy Kristy dia mahalala tsara ihany,
hoe milaza ny tenan'olo jiosy reny ny olona malala hoe jiosy reny nefa ay synagogany satana ary miteny mihevijeriny hoe synagogy nareo amin'ny apokalypsy toko faharoandin'ny fahasivy io de hoe eklesia fiangonany satana mila mampieritreritra zany tsy teny na fanamarina na anatra natao an'ny tsipino na ho an'ny tsy kristianina akory ity teny itaon'io ty fa tena ho an'ny kristianina tena teny ho antsika efa ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra zay fandavana zay mba mahalasa sainary havana mahatao hinany eritreritry mihitsy rehefa mahita n'ilay hitantsika misy fanatanjahantena iraisampirenena reny miresaka championnat reny na amina reny mondial ireny rehefa nay maharesy na atafiditra baolina lay pilala baolina de raha vao tafiditra ny baolina ka natateraka ny tokony ataony izy potak'izay izy manatanteraka n'ilay vavaka fanaony fiangonana katolika avatsika zay tonga de fataravetrany hoe kristianina katolika iny baolina ny nampidiriny kilalao ny nataony fa ny misaotra an'Andriamanitra no zava-dehibe taminy raha vao naharesy izy reny endrika fijoroana vavolombelona hoe aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika mahagaga ry havana fa naverimberiny perko tamitsika tato ato ty fomba sy fiainan'ny zanak'Andriamanitra ty na ny vahoakan'Andriamanitra ty mba ahafahantsika miaina ao anatin'ilay fahatsorana hoe le tamin'ny farany hoe fahitsiana sy fahendrena ao amin'ny Mateo toko 7:20 andinin'ny 7:20 de hoy Jesosy Kristy mantsy ny fariseo zany miteny amin'ny fariseo izy tamin'izany fotoana zany ary mbola tsy maty akory teny io ary tsy miala ao anaty soratra masina ianareo de tahaka ny fasana voalalotra fotsy zay miseho tsara tareo ivelany nefa ny ao anatiny de feno taolany maty mba amin'ny fahalotoana rehetra de tahak'izany koa ianareo hoy izy tahak'izany koa ianareo raha ny eo ivelany de miseho ho olona marina nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsy sy tsy fankatoavan-dalàna zay manko leniky fandavana ny Kristy zay ny voalaza ao Mateo 3:7 fiainana tsy mety ary tsy mahasoa ny mpiray fanjakana ny mpiray lova ao amin'ny Kristy zany tsy fahasaina mijoro vavolombelona fa tena kristianina tena olon'ny Kristy azo toerina zany fomba sy toetra zany ry havana tena azo ialana ary lay fanahy mahery omen'Andriamanitra atsika voalazany Timoty 2:7 no milaza zany fa tsy fanahy osa no nomen'Andriamanitra atsika fa fanahy mahery fitiavana ko azo menatra ny vavolombelon'ny tompontsika eo amin'ny fandresena amin'izay enatra zay na tsy fahasaina hijoro vavolombelona zay zany no ahatsapanao no ahatsapan'ny olona koa fa tena ao anatinao lay fanahy mahery matoa ny olona iray ny kristianina anankiray mbola tsy sahy ny miseho mitenina miasana mifandray amin'ny maha-kristianina azy ary miazona ny maha-kristianina azy ny anankiray zay na matokoa ny olona anankiray mbola tsy sahy tsy manaiky ahitsy rehefa diso fa zany nge fijoroana vavolombelona anizy zany manaiky ahitsy rehefa diso ary zany no miteraka fibebahana tena zany manaiky vavolombelona manaiky ifona rehefa nanao ny tsy nety manaiky anompo na dia heverina ho toy ny tompo aza zany no endriky ny fijoroana ho vavolombelona izany no fampianaran'ny fiangonana izany no fahendrena ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra iainantsika vahoakan'Andriamanitra dia ny aity amin'izao tontolo zao menatra ny vavolombelon'ny tompo ry havana hoy ny zavikeliko anankiray zay rehefa niverina avy any am-piangonana izy ka ny fanontany teo zahay ny amin'ny lesona zay nataony sy ny fifanakalozany 14 taona izy dia niresaka momba ny toetra kristianina ry zareo tao amin'ny
lesona siko lelady ary ny fanakalo hevitra tao. Dia zao ny zavatra nataony rehefa nampina le fanazavana, rehefa nampamerina ny lesona zay dia nampina iny mena ny fanazavana. Dia hoy izy hoe tsy nampahinina azy ary ampiasaiko eto mihitsy ilay voambolana nampiasainy, hoy izy hoe izany angamba ary dadabe natao hoe kristianina fopla. Kristianina fopla satria vavolombelona tsy marina, kristianina ny anarana izy, izy tsy manaraka ny fampianaran'ny Kristy sy ny ataon'ny Kristy. Ry havana, tenin'ny Jatovy zany nefa mamperitreritra tokoa, kanefa koa takaritsika daholo ny heviny, ka takaritsika daholo ny heviny, fa dia zavatra tsy tena manana ny maha izy azy sy ny ilana azy. Raha izany tokoa ary ny toetra mahafinaritra sy tian'ny vahoakan'Andriamanitra dia mazava amintsika fa tsy mety amin'ny vahoakan'Andriamanitra zany, tsy mety amin'ny vahoakan'Andriamanitra zay miaina ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zany, satria mantsy matetika ny zavatra hafahafa be mpanaraka, ny zavatra tena entitra hoy isika amin'ny fomba fiteny frantsay hoe ny zavatra tena sérieux ohatran'ny mahasaikatsakatra ny olona, fa le zavatra mivilambilana, miolakolaka toy izany be mpanaraka, ka ireny zavatra raisina hoe ny madinika indrindra ireny, kanefa azo hitarafana ny amin'ny lehibe indrindra satria tsy mampiseho ny fiainana tena ara-dalàna. Fa hoy ady iray am-piandohana hoe afatra roa no entina amintsika amin'ity an'io ty. Izay le voalohany aza menatra ny vavolombelon'ny tompo araka rona zavain'ireo. Fa ity ny faharoa, ankatoavy ny fanahy masina, ankatoavy ny fanahy masina. Tsy nandray arabaky teny ilay loha hevitry ny ity volana mety ary avana, kanefa dia hita fa misy fahasamihafany kely ihany reo, na dia iray fototra aza. Ny anankiray amin'ny loha hevitry ny lohany afatr'Andriamanitra amin'ity volana ity dia ny hoe ankatoavy ny fitarihy ny fanahy masina. Fa ity eto anatin'ny afatr'Andriamanitra ity kosa dia hoe ankatoavy ny fanahy masina. Zay le tokoa misy fahasamihafany, satria ny hoe ankatoavy ny fanahy masina dia milaza mihitsy ny hoe eto ny tiano resahana amin'ity afatra ity dia ny anekentsika an'ilay personnalité ny fanahy masina, le mahaizy ny fanahy masina amin'ny maha-Andriamanitra mihitsy no mila fankatoavana. Raha lazaina amin'ny teny hafa le fankatoavana dia ekena sy ajaina tsisy fepetra ary arahana. Zany ry havana ny fankatoavana, ekena sy ajaina tsisy fepetra ary arahana. Tonga atsaintsika rehefa maniraka ny eo ambany fifehizany ny manamboninahitra ankiray, de tonga de teny tsotra haitsika loatra no ataony any amin'ny miaramila: à vos ordres mon général, à vos ordres mon capitaine, à vos ordres mon lieutenant. Tsy ninona zany te anyrahana, de izay no atao hoe fankatoavana. Ny fiainan'ny fiangonana moa dia tena ampisehoana na isehoana zany, ary zany no hitatsika ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly sy ny tantaran'ny fiangonana manontolo, tantaran'ny fiangonana kristianina zay mifampitohy. Raha somary avantana kokoa dia ny fiainan'ny olona miombona amin'ny maha-kristianina azy, ary dia tena momba antsika sy ny fiainana andavanandrotsika zany ry havana. Zany hoe fankatoavana ny fanahy masina zany, na ho an'ny rehetra na ho an'ny tsirairay. Zay efa ifampahatsiavantsika menaka foana fa izay ny fomba fiasan'Andriamanitra. Mety miteny amin'ny rehetra izy hoe ianareo, fa ny mahafeno an'io ianareo io dia ianao. Ao anatin'ny ianao, ianareo. Ao anatin'ny ianareo, ianao. Dia mifamatotra hatrany zany. Hoy ny Tompo Jesosy eto, hoy ny Tompo Jesosy eto: fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Ao amin'ny Matio 12:12, ny tapany faharoa, dia izao kosa no teny ilazany Matio azy hoe: fa na iza no manao teny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy.
lay blasphemie ary ny ahitantsika azy Matthieu 7 fa io foana ny référence sain'ny soratra masina jerena ho filazantsara rehefa milaza ny hoe miteny ratsika de blasphemie sa hoe iza mo teny miteny ratsy satria manao an'Andriamanitra ho tenany zay manko le nitenenan Jesosy Kristy ka amin'iny lafin'iny zay olona maka ny toeran'Andriamanitra mihevitra manao ho tenan'Andriamanitra dia miteny ratsy ny ilazana azy fa lay miteny ratsy eto ny akamaroan'ny mpandika ny soratra masina de manjary de mampiasa ny hoe manao mi-insulter manao insulte ka ny manao teny manohitra ny fanahy masina ary tsy voatery ho teny mivantana zany fa manohitra miala mihitsy am'lay hitareny fanahy masina de fa miteny ratsy ny fanahy masina ao amin'ny Marka 7 ny 9:20 de toy izany koa fa ny fomba nitenenany ratsy ao kosa le fitenenany ratsy ao kosa de le nataony tamin'i Jesosy Kristy andray maka namoaka demony tao amin'olona anankiray sady jamba no mona Jesosy Kristy ary sitrana le olona ka dia anjary nahita sy niteny de gaga ny olona hoe tena mahagaga tokoa lahy zany fa izao no nataon'ny fariseo tamin'izay fotoana zay tsy misy hafa hoe Belzeboba lohan'ny demony no amoahany ny demony de hoy ny tompo hoe ray satana aveo izy no amoahako ny satana tsy namany miady an-trano izy rava ny fanjakany nanitsy azy na nazavy izy fa rehefa aveo dia lazainy ny soratra masina ny hoe satria izy nanao hoe ny fanahy ratsy no amoahany demony dia izay izy no fitenenan ratsy nataony reto olona reto tamin'ny fanahy masina Jesosy Kristy no nanaovany izany fa ny fanahy masina no vokany satria io fanahy masina io manko la hery sy fahefana nomen'Andriamanitra hoe raisy ny fanahy masina hoy Jesosy Kristy na elokizana avelanareo dia voavely zany ary nanizana tsy avelanareo dia tsy voavely zany ka ny fitenenan ratsy ny fanahy masina dia izay lay fitenenana amin'ny fomba diso zay tsy fanajana tsy fanekena ny fanahy masina izany fomba zany ampahatsiahiviny tokoa anankiray mbola endrika anankiray ny fitenenana ratsy ny fanahy masina ihany koa dia ny nataony Ananias sy Safira voatahiry tsara amin'ny asan'ny apôstôly 5 zany zay mba nanaiky ny fanapahan-kevitra ireo fiangonana voalohany satria io moa ny fiangonana voalohany tamin'ny andron'ny asan'ny apôstôly nanaiky ny fanapahan-kevitra tao amin'ny fiangonana voalohany fa samy varotra ny fananany avy ny rehetra ka samy mitondra n'izany eo amin'ny apôstôly ary dia samy maka ny mety ilainy na tanteraka an'le teny mandraka androany hoe manao areny ny apôstôly dia mba nanaiky koa izy mivady i Ananias sy Safira nanaiky fa teo amin'ny fanatanterahana dia fatatsika fa nanesorany mangingina nanesorany izy mivady mangingina tany ny volaka nampitsanonany ary amin'ny fotoana io zay le asan'ny fanahy masina dia namangin'ny Petera ny fanahy masina satria zavatra tafahoatra tsy tian'Andriamanitra zany mantaingy zany tsy tiany Jesosy Kristy tompo zany zany mandaingy ny endriky ny langeto dia ny hoe ity ny vidin'ny taninay kanefa reto dolo veo izy Petera ny vidin'ny taninareo niditry Ananias de niditra koa Safira de eny tompo de samy ozy hoe alohany na niaran'ny famaizana taminy ary dia ny fitsarana moa zany fa tsy famaizana tsony satria tsy afaka ibebaka tsony ka de tsisy mahafamaizana azy fa fitsarana alohany niaran'ny fitsarana taminy dia niteny izy hoe tsy nandainga tamin'olona ianareo fa nandainga tamin'Andriamanitra ary rehefa jerena ny teniny Petera ho tenenina amin'io araka ny fampianarana no alalin'ireo rain'ny fiangonana dia nandainga tamin'ny fanahy masina ary fanahy masina raha teo dia manana ny personnalité n'Andriamanitra koa izay ataonao amin'ny fanahy masina zany dia ho tsaronao fa nataonao tamin'Andriamanitra ray mihitsy koa ny teny ampiasain'ny baiboly frantsay maromaro dia ny teny hoe insulté arak'izay efa nolazaiko de tsy aloha ary marobe no ilazan'ny mpandinika ampiasana n'io teny io
lazainy eo ny hoe ny tsy fankatoavana, ny tsy fankatoavana, ny tsy fanajana, ny famingavingana, ny fanaovana tsinotsinona, fanompana na fanozonana, ary dia ireny tanterahana amin'ny fanao isan-karazany. Fa raha feno ny fanahy ny fankatoavana, ary io lay lazainy ny mpandinika hoe obéissance. Raha feno ny fanahy ny fankatoavana ny fanahy masina tokoa sika, na misy tokoa azy zany fiampangana, ka tonga trany manam-pahefana izany fiampangana zany, indikan'izany fiampangana zany moa zany dia filazananao fiampangananao, fitantarana aminao manao tatibolana mombanao amin'ny zavatra tsy marina. Ka na misy tokoa zany fiampangana, aza manao i Jesosy Kristy, fa ny fanahy masina no ampianatra anareo izay holazainareo amin'izany oro zany, ka ahitany ambaranareo ianareo. Marina kely eto fa tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany mantsy dia mifamatotra tsara mihitsy ny fiainana andavanandro sy ny finoana. Ary zany no sininy hoe sinedriona, reo sokajin'olona mitambatra ho filan-kevitra ao amin'ny fanjakana sy firenena jiosy, ary reo manam-pahefana anameloka na tsia ao anatin'izay. Ka raha toy ny tompo ka mitondra anareo ho eo amin'ny mpanapaka ny sinagoga ny olona miampanganareo, satria manomboka eo ny fiakarana amin'ny ambaratonga, de aza manaza io lazainareo raha toka fiampangana, aza manaza io lazainareo fa ny fanahy masina no an'olotsaina sy ampianatra anareo amin'izany ora izany. Ary marina zany ry havana, satria ry Davida moa de fa nahitany zany raha izy nampangaina teo anatriny Abimeleka, ka ny rahany Abimeleka hoe aza tondranareo any olona daly io aho, satria hitan'ny fanahy masina avy hatrany ny tolotsaina azo nanaovana ny Davida, dia nanjary afaka i Davida toa zavatra mahatsikaiky indraindray no atrehin'ny olona, kanefa amin'ny regna no ahitana ny fahendrena, satria endrika fisehoana ilefitra fa tsy idrikina foana amin'ny tsy antony. Ary zay ny zavatra hiteto, na misy aza reno Jesosy Kristy zay ambara mandrakariva fa mifamatotra ho aho ny finoana sy ny fiainana andavanandro, dia ny tompo no maniraka ny fanahy masina. Zay ngely dikany tenin'i Jesosy Kristy eo amin'ny Jaonina 10 hoe zaho avy mba hanana ny fiainana, dia fiainana be dia be, satria zaho Jesosy Kristy ho ao anatin'ny fiainany, fa tsy hoe anivelany ny ataontsika na anivelany fiainantsika Kristy. Ary zay no nahatonga ny apôstôly Paoly manamafy tsara mba hiainantsika tao anatin'ny fiangonana tsika kristianina, lay teniny hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona no ataonareo, dia ataovy ho vonina ahitran'Andriamanitra. Zany hoe aza hanalamba araka an'Andriamanitra zay zavatra ataonao. Mbola mafisiny ihany koa zany ary amin'ny Kolosianina 3:7-12 io voalazy io hoe ary na inona ataonareo, na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Zany ry havana ny fankatoavana ny fanahy masina amin'ny finoana iainana, ka tian'Andriamanitra ampatsiahivina antsika vahoakany. Ny amaranako sy amehezako izao afatra zao dia ireo teny lohahevitra ireo mba hiverenany eo an-tsaintsika raha teo hatrany koa mandritra ity andro manaraka ho diavintsika indray, dia ny teny fanevany synode lehibe fa 12 sy ny lohevitra najoron'ny fiangonana tamin'ity volana mety araka ny nambara teo, ireo ny lohevitra zay nomen'ny tompo antsika mba andraisina ny afatra amin'ity androany ity ny hoe aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika, ary amin'izay rehetra ataontsika amin'izany rehetrany ankatoavy ny fanahy masina, fa izany no fiainana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, mahavahoaka an'Andriamanitra, toetra ny zanak'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ary mandrakizay. Amen.
Nde iombana amin'izao vavaka fangatahana izao a isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no iombonanay rehetra indray eto anoloanao, mitondra eto anatrehanao ny ataka rehetra, ny fanarinay, ny fangatahanay mba ahazoanao miaino sy mandre ary mifandray aminay. Efa nampandre anay ny teninao ianao, efa nanolotra ho anay ny famondram-po sy ny famelan-keloka avy aminao ianao, ary ankehitriny rehefa avy niaino izay nambaranao taminay zahay, mba azonay mankatony fanahy masina, mba azonay manaiky sy mijoro vavolombelona tokoa fa Jesosy Kristy irery ny tompo sy mpamonjy, dia mangataka aminao zahay. Jereo minindra fonao Tompo ny fiangonana FJKM, manerana ny sananangananao azy, tarihy ny filoha sy ny mpiandraikitra foibe ary ireo sampana rehetra ao aminy miaraka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra manontolo. Mivavaka aminao zahay hanampiana ho an'ireo tompon'andraikitra any amin'ny filoha sy ny birao ary ny tony sy ny tale ao amin'ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa ao amin'ny FJKM. Mivavaka aminao zahay Tompo ho an'ny sinodam-paritany 8 miaraka aminareo vondron'olona mpiara-mivavaka isan'ny tokony mety ho any anaty sinodam-paritany na any amin'ny toerana mbola tsisy sinodam-paritany koa aza. Ianao ampijoro ny fiangonanao mba ho tena fiangonana mankatony fitarihin'ny fanahy masina ka tsy tenenan ratsy ny voninahitra ao Andriamanitra ray. Mivavaka aminao zahay ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra na any amin'ny biraon'ny sampana isam-pitandremana na ny mpitandro na any amin'ny isam-piangonana rehetra any, mba samy hoeniky ny fitahinao sy ny famondramponao, ary dia ho vavolombelonao marina tokoa ankatony teninao sy ny fiantsona zay efa nataonao tamin'ny reny. Mivavaka aminao zahay ho an'ity sinodam-paritany 7 nametrahanao anay rehetra ity, mba isehon'ny voninahitra ao sy ny fitiavanao ary ampiariary tokoa ny herinao sy ny famonjenao ane ity sinodam-paritany 7 ity, tarihin'ny filoha sy ny birao ary ireo mpihevi-draharaha sy ny komity lehibe, ny sampana ao anatin'ny avy. Ry Jesosy Kristy Tompo sy lohan'ny fiangonanao, matona orinao aty ampitan-dranomasina ity sinodam-paritany ity, dia satria ianao vonina niara iasa aminy ka dia mangataka ny fanahy masina zahay
mba hierovanao, hitarihinao ary anomezanao azy ny famondram-po sy ny hery rehetra ahafahany manatanteraka ny fijoroany ho vavolombelonao. Mahatsiaro manokana eto anatrehanao zahay ry Tompo, ireo marary na ny any amin'ny hôpitaly, na ny any amin'ny tokantrano, isan-tokantrano, na ireo aretina samihafa ankoatran'ny coronavirus, mivavaka ho anareo tsy salama rehetra ireo. Tompo, ianao dia mahay miasa amin'ny fombanao, ka dia irenay ny fitsaboana ataonareo tompon'andraikitra rehetra any amin'ny toeram-pitsaboana araka ny anjarany avy, mba ho lavirary ka hasitrana ary ahitan'ny olonao fifaliana. Tompo, tsarovo manokana amin'izany izay angatahana eto dia ny zanaky ny FJKM Ziona Vaovao. Mivavaka aminao zay ho an'ny mpitsabo rehetra, na ny zanaky Ziona Vaovao Paris, na ireo any amin'ny hôpitaly isan-karazany, any amin'ny toerany mpitsaboana isan-tokony any, na ny aty Frantsa, na ny any Madagasikara, satria ireo no napetraka ao iantsoroanay sy fantatray, ka dia ivavahanay sy angatahanay ny famoramponao. Re Jesosy Kristy Tompo, raha mety ianao dia mahay manadio sy manasitrana ny anao rehetra tokoa. Manatona anao zahay mba ampio sy atanjao ny finoanareo reratsaina noho ny adi-piainana, noho ny fahaverezana amin'ny asa ka tsy nananana asa, tratran'ny chômage isan-karazany. Mivavaka aminao zahay ho anareo tsy ampivolo eo am-pelantanana tsony hoety miatrika ny fiainana, satria lany ny tahiry nefa tsy hita ny anampiana azy. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao dia mahay manao mihoatra lavitra noho izay rehetra irenay sy angatahanay. Ampio ny olonao fa miandrandranao. Mivavaka aminao zahay fiangonana ho an'ireo mitoetrirery, ho an'ireo tsy manana ianteherana na mba hantsoina akaiky. Ianao Jesosy Kristy io, ianao dia tsy mba mandao ny mino anao noviana, ka dia jereo minindra fonao izy valio vavaka. Mivavaka aminao zahay ho anareo namanay, ary misy ny avy eto amin'ity Ziona Vaovao Paris ity, zay azo mpahoriana ka namoy ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Ianao no hitsinjo ireo fianakaviam-beany Madagasikara, ampionina sy ampahery izany, ka na dia misy azany tsy fahafahana teno izany antony izany. Ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo, meteza ampionina ny havanay, meteza ampionina n'izany mpanomponao zany, ampitraka azy menakavy kely ka ampitodika fa ny zavatra rehetra tokoa dia miara-miasa ahasoa zay ty ianao Andriamanitra, ary ianao dia mahalala ny hevitra iveranao ny olonao, ka dia aza mahafoy na mahasaraka izay rehetra iaran'ny toe-javatra toy ny manjo sy ny famoizan-kavana. Mivavaka aminao zahay ho an'ireo efa kristianina, efa nivavaka, efa natao batisa, nefa nitsokan-daharana, resy ny vily lalana. Tompo, mifona aminao zahay ho azy reny, ka ny antony ifonanay ho azy reny dia ny ibebahany, ka iverenany aminao ndray, ary ahafahany mifanena aminao amin'ny toe-javatra samihafa, ka hitodiany, satria na ianao aza dia efa niteny hoe tsy sitrako ny hafatesana ratsy fanahy, fa mba hialany amin'ny lalany ka ho velona izy hialany amin'ny lalany ratsy, iverenany ho aminao Jesosy Kristy Tompo. Mivavaka aminao zahay Tompo ho an'izay rehetra tsy mba mana-pahatsiaro amin'izao fotoana izao zay efa nambaranay teo, kanefa koa dia sady hiarany tsindry azo lena, satria misy tokoa zany na aty Frantsa na any Madagasikara. Mahatsiaro manokana araka izany ireo mpitondra, ireo tompon'andraikitra, satria ianao no nanindry azy reny mba hanana didy eo amin'ny firenena, na dia tsy takatry ny sainy sy mety tsy hoe eken'ny eritreriny azy zany, fa ianao no ahazoany manapaka, ianao no ahazoany mitondra. Ahitsio reny Jesosy Kristy io mba hifanaraka amin'ny sitraponao, ka tsy katsaka afa-tsy zay mahasoa, mahamety ary araka ny fahindrena. Ny vavaka iteo Tompo dia irinay akampana amin'ilay efa nampianarinao anay hoe rainay izay any an-danitra ho amasinina neny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao aneny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny eloko ahy tahaka ny namela anay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy,
fa manafahanay amina ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ankehitriny dia ho tanterantsika ny hira izay efa voalahatra ho tarihiny zava-maneno am'izany sika, ary atolotra ny tsotrano aoriany zany. Dia ho tanteraka aminareo rehetra ny tsodrano zay atolotra amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa. Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara ho amin'ny fahasoavana, izy ny ampionona ny fonareo amin'ny teny tsara rehetra ka hiasa ao anatinareo zay ankasitrahana eo masony ho aminareo ny fiadanany. Amen.
dia ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia misaotra ny Tompo tsy toa isika ry havana nahazoana natanteraka ity fanompoam-pivavahany teo fiaonantsika amin'ny indray androany, ary maniry indrindra mba ho tratriny manaraka rehetra indray raha sitrapon'Andriamanitra. Bon après-midi daholo, bonne semaine ry havana ho aminareo rehetra ny Tompo.